Mamerina ny arahaba tompoko. Raha ny vaovao mahakasika ilay cyclone tropicale Dikeledi tamin'ny enora sasany teo izy dia tany amin'ny manodidina ny 20 kilometatra avaratra somary avaratra tsinanan'ny voemara no anisy ny foibeny. Efa manakaiky atsika tanteraka mihitsy zany ity rivodoza ity ary tsara manamarika fa ny ivony no any an-dranomasina fa ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy kosa dia efa manenky amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Mitondra rivotra eo amin'ny 30 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miakandrefana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora. Atao anatin'izay ho 3 ora faran'izay dia tsy dia nihetsika firy ity rivodoza ity. Hetsika ilan'izay ihany koa raha ny tombatombana dia hiditra antanety izy io eo amin'ny commune Ankarongana ao amin'ny district ny Antsiranana faharoa na ao amin'ny commune Nampisikina district ny Voemara. Manodidina amin'ireo commune roa ireo zany no toerana hidiran'ity rivodoza ity antanety ato anatin'ny ora vitsy manaraka. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana ihany koa dia efa mijotso tanteraka ny orana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara iny. Arak'izany dia mety ho betsaka izay rotsakoran'izay ka ina ny fiakaran'ny rano na renirano eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany na ny trano eny anivon'ny fiarahamonina eny. Entanina foana ny rehetra zany ho mailo amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakoran'izay. Ny torohevitra moa avy ety amin'ny météo dia mipetraha amin'ny toerana azo antoka ary arao atsakany sandavany foana ny toromarika eo meno manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny mety iseho. Etsika ilan'izay tsy misy fiovana ny filazana loza mahakasika ny rivodoza fa kosa averiko aminao ety ihany filazana miloko mena zao na filazana loza mitatao ho an'ny fatridiana sava bealanana antsoy ary analalava. Filazana miloko mavo na filazana loza manambana kosa ho an'ny distriktan'ny Mahajanga voalohany sy faharoa mitsinjo ary soalala. Filazana fanairana kosa ho an'ny faritra Ambatsoa Befandriana avaratra Mandritsara Mampikony Mahavoaray Borziny ary Ambatoboeny. Ny mpiandrika manomboka eo Manoro hatrany Antsiranana ho an'ny morotsiraka voany Antsinanana sy avaratra Antsinanana ary ny any Antsiranana hatrany Besalampy ho an'ny morotsiraka avaratra Andrefana dia entanina mba tsy hivoaka endrika mihitsy ary tsy hampiasa ny ranomasina aloha mandra-palasan'ity rivodoza ity satria korotana tanteraka ny toetry ny andro any an-dranomasina. Izay ny vaovao misongadina mahakasika ny Dikeledi manome fotoananao afaka fotoana vitsy indray.